mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramiarahabantsika revako tratra ity alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana desambra ity. Ny mofinazy efa lahatra antsika dia ny salamo fahatelo amby telopolo, bokon'ny salamo fahatelo amby telopolo, andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny diny faharoa amby roapolo. Minaran'i Jesosy. Indro ny mason'i Jehova mitsinjo izay matahotra azy dia izay manantena ny famindram-pony mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an'i Jehova, famonjena antsika sy hampinga antsika izy fa izy no hifalian'ny fontsika satria ny anaran'ny masina no hitonkia antsika. Jehova, aoka ny famindram-ponao hitoetra aminay araka ny anantenanay anao. Jehova, aoka ny famindram-ponao hitoetra aminay araka ny anantenanay anao. Vavaka ity salamo fahatelo amby telopolo ity, vavaka fangatahana miatomboka amin'ny fiderana mahasalama azy matetika ary dia mifarana amina faniriana amina fangatahana. Ny andininy faharoa amby roapolo manao hoe Jehova, aoka ny famindram-ponao hitoetra aminay araka ny anantenanay anao. Ilay hoe famindram-po eto ezed amin'ny teny hebreo izay manakaiky kokoa ny fahasoavanao, famindram-ponao, ny fahalemem-panahinao, mety hoe ny fahatsoram-po koa aza dia azo atika koa hoe ezed, izany hoe milaza lay toetra mangoraka, lay toetra izay manana ny fahefana rehetra nefa mangoraka. Raha tsorina dia azo atika hoe fahasoavana aty amin'ny testamenta vaovao, hoe ataovy mitoetra aminay lay eo amboninay mitoetra eo miay anay, zay azo atika an'izay koa io amin'ny teny hebreo, ataovy eo amboninay mitoetra eo aminay mandrakotra anay ny fahasoavanao satria manantena an'izany zahay na satria miandry an'izany izahay. Pielina moa matao tena amty hoe tena ity eto na fitanjana azy matao tena zany milaza hoe efa nandrasanay zany, efa hoe nantenaina dia efa hoe efa nandrasanay izany fahasoavanao zany mba handrakotra ny fiainanay. Zay raha ohatra ka somary fakafakaina kely ny lay teny. Raha miteny zany tsika eto mena hoe Jehova dia miandrandra lay fahasoavana ange zahay. Jehova dia manantena ny fandrakofanao lay fahasoavanao sy lay famindram-ponao ane zahay. Mampatsiaro ny fiarahabana apôstôlika izay matetika hitantsika amin'ny epistily, epistily nosoratan'i Jaona na amin'ny Paoly koa azany hoe ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Dia izay ny dikan'io teny io. Salamo zany ato ny teny manao hoe manantena ny famindram-ponao zahay, aoka ho aminay miandry ny fandrakofanao ny fahasoavanao zahay aty amin'ny testamenta vaovao ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Zay no ifamenoany ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, ary zay mamarina ny tenin'ilay teolojiana tamin'ny moyen âge anankiray manao hoe ny testamenta vaovao dia miafina ao amin'ny testamenta taloha ary ny testamenta taloha dia mivelatra ao amin'ny testamenta vaovao. Ary hitantsika ny fivelaran'ny testamenta taloha ao amin'ny testamenta vaovao raha amin'ny teny manao hoe ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Raha miteny hoe fahasoavana mandrakotra zany amin'ity mofonaina ity isika dia milaza miteny hoe fahasoavana tsika dia ny zavatra telo farafahakeliny tsy maintsy ao an-tsaina dia ny hoe maimaim-poana zany, tsy vidim-boly zany, tsy avy amin'ny fiezahana zany, tsy merity zany, tsy avy amin'ny fahatsaranao zany fa avy amin'Andriamanitra maimaim-poana. Averin'i Paoly amin'ny Efesianina toko faharoa io ny hoe fa fahasoavana angenina amonjena anareo. Dikan'izany raha hoe ataovy aminay ny famindram-ponao dia zao, zay Andriamanitra tsy mahavonjy tena, zay Andriamanitra tsy afaka mitahy ny tenanay fa mangataka ataovy aminay lay famonjena maimaim-poana, lay fitahiana maimaim-poana izay tsy vokatry ny fiezahanay
fa vokatry ny fitiavana. Ary raha ohatra ka mbola mijery any sika, rehefa miteny hoe fahasoavana dia ny ao an-tsaina avy hatrany koa dia tsy hoe milaza zavatra maimaim-poana ihany fa milaza koa zavatra ataontsika hoe fampihavanana na fahavitan'ny fihavanana amin'Andriamanitra. Raha miteny hoe fahasoavana tsika amin'ny testamenta vaovao na ty amin'ny testamenta taloha dia milaza famotranam-pihavanana. Fahasoavana dia milaza hoe fahavitan'ny fihavanana amin'Andriamanitra, tsy fahavalon'Andriamanitra intsony isika no ny amin' Jesosy mazava ho azy fa tonga zanak'Andriamanitra. No zany dia raha miteny eto ny mpanao salama jerena amin'ny solomaso ny testamenta vaovao hoe ataovy aminay ny famindram-ponao de zao aoka hiavana isika, aoka tsy ho vahavalonao zay Andriamanitra, aoka hivitrana ny fihavanantsika. Zay no hevitra io, zany hoe Andriamanitra ny olombelona moa mpanota, Andriamanitra tsy tia ota, dia noho ny amin' Jesosy Kristy Tompo dia lasa vita fihavanana amin'Andriamanitra isika. No zany dia fifaliana no hevitra ity mpanao ity salamo ity. Ity afaka andro vitsivitsika dia mankalaza an'Andriamanitra noho ny Krismasy. Tato andro vokatry ny tambajotra sosialy isan-karazany be ireo zay ataontsika hoe karazana vaovao zay mandoto ny finoana kristiana. Misy de manao mihitsy manao hoe tena tsy ilaina tsony ny mankalaza ny Krismasy. Misy dia ataontsika hoe karazana olona mandany fotoana mihitsy manaratsy ny Krismasy hoe Krismasy de fety tsampy, Krismasy de fanompo-tsampy ny daty ny 5 Desambra, ny daty ny 5 Desambra de tsy mitombona, tsy tena teo Jesosy niteraka, ary be de be ny karazana olona mivoy any lafin-javatra ohatran'izany. Hoe fanompo-tsampy io, sampy io, ary ndraindray nefa de zao tena fivavahana kristianina ihany no ny vavahana kristianina ihany no manimbana zany sary ny Krismasy zany. Ary misy ndray de miteny hoe io azo Krismasy io de zao tena fanompo-tsampy io, raha tena protestanta marina tsy tokony mametraka azo Krismasy eo am-piangonana. Zavatra ndray avako malala de zao tena ataontsika hoe tsy azo mpino an-tsaina mihitsy fa fandrika izay miteraka nataontsika hoe resaka mampivaky, ataontsika hoe olo amin'ny teny frantsay hoe sujet clivant, miteraka fivakisana, miteraka fisalasalana, ary falatsika fa loharan'ny fampisalasalana sy ny clivage na ny fivakisana de tsy avy amin'Andriamanitra. No zany dia mila mitandrina tsara ny fiangonana. Raha somary manompo maso kely ngetsika momba ny 5 Desambra. Marina nge fa tsy ny baiboly tsy nilaza mihitsy daty 5 Desambra. Ny baiboly ange tsy boky tantara. Ny baiboly ange tsy boky marina fa misy tantara anatin'ny baiboly, fa ny baiboly tsy boky tantara. Ary ny fankalazana ny Krismasy tsy hoe voateraka Jesosy tamin'ny taona ataovy hoe ohatra na voalohany de tonga de nankalaza ny Krismasy ny olona. Tsy avy hatrany ny olona ange de nino mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy tsy zay. No zany dia tsy nisy fankalazana ny Krismasy raha tsy aty amin'ny taonjato faefatra, aty ambadiky ny 450 vao nanomboka nankalaza Krismasy ny olona ny fiangonana. No zany hoe efa-jato taona, 300 taona mahery aty aoriana nahaterahan'i Kristy vao nankalaza Krismasy ny olona. No zany dia tsy lay daty zany ny zava-dehibe fa lay foto-kevitra ny zava-dehibe. Ary rehefa nifidy lay daty ny fiangonana de mazava ho azy hifidy daty izy ary inona lay andro ny kalazana, satria nanapa-kevitra izy tsy tokony atonontsika ny fetin'ny Pentecoste angesy ny Paka inona kalazain'ny kristianina, satria nitoy tamin'ny vavahana Jiosy fotsiny ihany mazava ho azy. Ny Pasika de niara-nisy tamin'ny fotoanany Pasika Jesosy nanorona azy mazava ho azy. Ny sakafon'ny Eukaristy, ny Pasika reny de efa nitoy fotsiny avy amin'ny vavahany testamenta taloha. Fa ny Krismasy vaovao be mihitsy. Ny Jiosy tsy mankalaza Krismasy mazava ho azy. Satria ny Jiosy tsy mankalaza Krismasy de mivoy koa izy ny tsy mampitombona ny Krismasy. Amin'ny Jiosy dia ny vavahana kristianina dia fivavahana imposteur.
satria Jesosy ny tolon'ho zanak'Andriamanitra de mandraky teny androany de betsaka ny jiosy zay manaratsy ny vavahana kristiana dehibe mihitsy misy vavahana sasany tsy mankalaza krismasy miala tsiny so ny any adventista be dehibe sanatria ireo zay tsy tena manome toerana ny krismasy na mipasika koa ara de manjary lasa tsy manaja lay fankalazana lay krismasy ary lasa manozogozona mihitsy lay ataotsika hoe lay fiombona ny mpino hotsika manao hoe aty amin'ny 4 efa nankalaza krismasy ny kristiany ny antony de zao aloha fisaratsiana hoe rehefa miady hevitra be ny kristianina tamin'ny 700 raha tsy miverina tsara am'ilay tantara mantsitsika tsy azotsika le izy hoe nandritry ny 700 taona latsaka kely ny mivavahana kristianina 300 taona nenjehina ary anankiray amin'ny fototra nanenjehana azy de ny momba ny Jesosy io indrindra ny momba ny Jesosy io indrindra teo tena adihevitra lehibe de lehibe hoe Jesosy ve tena olombelona sa Jesosy Andriamanitra Jesosy ve zanak'Andriamanitra sa zanaky Maria adihevitra fantatsika tsara ny tantaran'ny ireo karazana konsily ny fandimby ny teny hoe konsily avanike na ny konsily nikeanina na ny natao tany Nice zay nataotsika ny nazahoana ny confession de foi Nice na ny fanekipona nikeanina na rano refa nekipona maro isan-karazany adihevitra momba ny Jesosy momba ny natiorany Jesosy hoe Jesosy inona olombelona sa Andriamanitra fa ny krismasy zany hoe ny 4 nanomboka teo de nanamafy ny kristianina fa tena sady olombelona Jesosy no Andriamanitra mazava be mihitsy ny fanekepona nikeanina fanekepona apostolika aloha efa somary ataotsika hoe fa manamafy an'izay ihany fa ny fanekepona nikeanina io ataotsika hoe fanekepona faharoa io dia io tena nanamafy ny hoe sady olombelona feno Jesosy no Andriamanitra feno Jesosy ary satria olombelona feno izy de zao teraka izy zay nahatonga ny tafinofo izy zay nahatonga ny fiangonana nankalaza ny krismasy tena fanamafisana ny maha olombelona feno an Jesosy satria nisy ny antsoina hoe docetisme tam'izany fotoana zany manao hoe tsy tena olombelona ankizy fa fitsehon-javatra fotsiny ny sabelianisme karaza mpivavahana isan-karazany ny gnosticisme zany de karazana fivavahana daholo izay niresaka nanome fisalasalana sy fampianaran-diso momba ny Jesosy nisy ny adoptionisme nisy de nilaza tena olombelona feno fotsiny zao io fa Jesosy fa tsy Andriamanitra zany izy fa zanaka natsangan'Andriamanitra zay natsoina adoptionisme be dehibe ireo karazana fivavahana apolony maro fa nanamafy ny kristianina hoe aleo anao fanekemponontsika ka izao Jesosy de olombelona feno Andriamanitra feno ny krismasy no zany de tena fahatserovana fa teraka Jesosy satria voalaza ao amin'ny baiboly nge Luka 2 manomboka ny tantarany fa krismasy ny Luka tantaran'ny Luka sy Matio hoe voalaza ato zany fa tena teraka Jesosy no zany dia andeha kalaza itsika nde tsindritsika ny maha olombelona azy mahateraka olombelona azy de zay no nahaterahan'ny krismasy fa ny olona de zao rovina religion no ankalazainy rovina no mariny io daty io dia ny fidiny 5 Desambra ny fiangonana mazava ho azy fetin'lay Andriamanitra masoandro io le tenenina hoe sol invictus fetin'lay Andriamanitra masoandro ny vavahany romanina io tsisy tsy mahalala an'izany fatatsika fa fety 5 Desambra io le solstice d'hiver zany hoe amin'io zany no fohy indrindra ny andro ary lava indrindra ny alina ary rehefa ao ambadiky ny 5 Desambra de manomboka me lava ndray ny andro ary me fohy ny alina manomboka amin'ny solstice d'hiver zay mahatonga ny solstice d'hiver io zany no mampisaraka hoe eto ny me fohy ny andro de me lava ndray ny alina amin'ny 5 Desambra na mifamadika am'izay de io fetin'ilay antsoina hoe alay Andriamanitra fivavahana zay io raha ny tena marina tsy tena hoe tamin'ny andron'ny romanina ihany ny egyptianina nge de efa nivavaka tamin'ny masoandro ny dikany teny hoe Egypta raha teo ange dia tanànany masoandro raha baky teny raha zegena amin'ny teny egyptianina tam'izany fotoana zany de tanànany masoandro ny dikany teny hoe Egypta zany hoe ny Egypta tamin'ny andron'ny zanak'Israely de efa nivavaka tamin'ny masoandro zany efa 3 taona 4 taona alohan'ny Kristy de efa mivavaka tamin'ny masoandro ny tany Egypta
ary tonga ty amin'ny fanjakana romana de nivavaka tamin'ny masoandrony romana ary nano malagasy koa raha tokony hazavako fa malagasy ko tany am-piandoana de mivavaka tamin'ny masoandro be deabe ny fomba zay mahatonga teny hoe tsy fampiseho masoandro nahita masoandro mivoaka hitany renydrehetra eny dia hitarafana fa nisy vanimpotoana teo amin'ny vavahany enti-parazana malagasy nivavaka tamin'ny masoandro koa izy tamin'ny androny tsy fahalalana mahazava ao azy ary dia rehefa nifidy daty ny fiangonana any amin'ny taona efatra amby dimapolo sy telonjato teorinan'i Kristy de inona ary le daty hovidiana de hoe aleo ara tena io daty zay io 5 desambra andron'ny fivavahana amin'ny masoandro io amin'ny romanina fa zao andeha tsindrintsika ny fivavahana aleo tsindrina amin'io le izy mety ho tsy 5 desambra Jesosy niteraka mety ho 5 desambra Jesosy niteraka tsy any ny olan'ny fiangonana mety tena io 5 desambra io tokoa Jesosy niteraka tsisy mahafantatra an'izany satria tsy nisorata amin'ny baiboly zany mety ho tsy io mihitsy le daty tsy zay ny zava-dehibe satria tsy mivavaka amin'ny andro ny olona rehefa krismasy desambra rehefa krismasy tsy ny andro akory ny tompontsika fa Andriamanitra noho zany tsisy afaka manamarina fa tsy 5 desambra Jesosy niteraka tsisy afaka manamarina an'izany misy miterminy hoe akaririnina nge ka nisy mpiandriondra eny mety ho le mpiandriondra ny zavatra tateorina namenona azy na tahaka zany fa le zavatra tena nitranga marina tamin'io zany hoe mety le sarina mpiandrondro nentina nanehoana le hoe nanamafisana le tena fahaterahan'i Jesosy fa tena mety 5 desambra mihitsy izy niteraka fa tsy hoe le satria misy mpiandrondra le mpiandrondra ny marina ny daty fa tsy voatery ho zany mihitsy fa mety le hoe nisy mpiandrondra hoe any an-tsahana amin'ny vanim-potoana io any Palestina de tsy nisy mpiandrondra tsy fantatsika koa ny changement climatique tamin'izany fotoana zany tsy fantatra be deabe ny zava-miafina tao anatin'izany rehetra zany fa nividy an'ilay daty ny fiangonana mety ho 5 desambra Jesosy niteraka mety ho tsy 5 desambra Jesosy tsy zany ny olantsika fa ny olantsika de zao hoe tena tonga olombelona Jesosy ary rehefa nifidy daty fotsiny fiangonana tena taony le 5 desambra io tena teo tokoa ve Jesosy niteraka asa tsy teo ve izy tsy zay ny olana fa ny 5 desambra ny tao an-tsaina de ny hoe io 5 desambra io na fety tsampy aza ka manina moa nateraka tamin'ny vanim-potoana fetin'ny sampy ary Jesosy niteraka ina moa ny olana tsy olana mihitsy ake zany zay mahatonga atsika mira hoe ry Jesosy masoandronay io ny aizy ny fo tiny ny fiangonana tao an-tsaina na nifidiny 5 desambra izy de zao hoe Jesosy ny tena masoandro Andriamanitra ny tena masoandro Andriamanitra ny tena loharaninaina zay no natonga azy nifidy 5 desambra de izy eto ambonin'ny tany zao mankalaza ny masoandro ny 5 desambra mety misy an'izany angamba fa asany olona tsy fantatra zay ihany fa ny ankabeazany zao tontolo zao any 5 desambra de mahatsiaro an'i Kristy mahatsiaro ny fahaterahan'i Jesosy marina fa lasa hoe fety commercial le izy fa zany zavatra rehetra nge mety pitrangy fa tsy zany akory ny tsy ankalazantsika n'Andriamanitra noho ny krismasy fa de misy miny de fety tsampy io fantatra nge zany fa zao nitazomon'ny kristianina le izy ila zany vao maika nitazoma manao hoe nenay am'ty 5 desambra ty nenay Jesosy aleo ifanandro neto mihitsy nareo ankalazany masoandronareo amy 5 desambra zay ankalazany Jesosy anay amy 5 desambra de zay ray maharesy mazava ho azy izy naharesy ny krismasy tokony mifanohitra am'izany ary nao an-tsainao mankalaza krismasy ny 5 desambra satria adino tao anatin'ny tantara lay hoe fivavahana tamin'ny masoandro ny 5 desambra mampatsiaro ny adiny ny fampedin'Andriamanitra tany amin'ny tamin'ny taona 7 nampedinan'Andriambodilova sy ny fivavahana kristiana teny tampona noso vavaka be tapo romanarina hoe ndeha ampiady Andriamanitra tamin'izany fotoana zany hoe zay ray maresiny etsika de ohatry zany ko ohatry ny nataony Eli sy ny mpaminany ny bala raha nifidy daty 5 desambra amin'ny fiangonana de tena ny fanandrina mihitsy tamin'ny jentilisa manao hoe nenay Jesosy teraka tamin'ity andro ty nenay Jesosy ny tena io no Andriamanitray io no masoandronay io ny fahazavanay de asehoiny ianareo de resy mazava ho azy tsisy mivavaka am'lay ataotsika hoe lay Andriamanitra masoandro tsony no zany dia tsy tokony salasala mihitsy ny kristianina ny aminy tokony ankalazana an'Andriamanitra noho ny krismasy satria ny krismasy
tena atserovantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Io teneniny mpanao salamy hoe aoka hitoetra aminay ny famindramponao na ny fahasoavanao. Ny krismasy de manambara hoe tonga nofo le fahasoavan'Andriamanitra. Araka ny tenin'ny Jaona manao hoe ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamitsika. Lay fahasoavan'Andriamanitra de tonga nofo. Lay Andriamanitra de tonga nofo ka nonona tamitsika. Tsy tokony ankalazan'Andriamanitra kosa ve tsika noho ny fahaterahan'i Kristy. Olombelona terakalazaina ny aniverserany. Marina fa ny hoe ny krismasy tsy hoe aniverseran'i Jesosy mazava ho azy satria Jesosy efa nisy talohan'izao rehetra zao. Jesosy efa teraky ny ray talohan'izao rehetra zao. Fa ny krismasy dia fitafia nofony ihany, fatongavana eto ambonin'ny tany ihany. Fa zava-dehibe nefa na izany ary. Momba ny azo krismasy de misy ny ka tsy ilaina nge ny azo krismasy fa azo tsampy ry havako. Aiza ny fianarantsika tantaran'ny fiangonana. Aiza ny fianarantsika ny katekumena tamin'ny fotoan'andro. Tsika rehetra de mahafantatra fa zany azo krismasy zany efa any amin'ny taonjato fahafito a. Zany tsy hoe Saint Boniface vao nankalaza krismasy mihitsy ny fiangonana. Roanjato taona teoria nankazany fiangonana krismasy de efa nanao azo krismasy ny fiangonana. Defa ary tsy nisy mihitsy tamin'izany fotoana zany mety misy hoe mety marina fa mety tany amin'ny faritra sasany de fa kalazana misy azo fanompo-tsampy kodratsika nge zao misy manompo kily. Misy be dehibe nge ny olona manompo kily fa tsy ny kily rehetra kokory de ny vavahan'ny olona. De ohatr'izay koa hoe misy karazan-kazo tany ananina tany ny vavahan'ny olona fa tsy ny azo rehetra kory de an'ny devoly daholo fa aiza ny finoan'ny kristianina ankehitriny. Fa inona ny tenin'ny mpanao salama manao hoe any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ny devoly ange mpisandoka. Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany. Fa tsy misy hazo zay hoe azo noarin'ny devolina tsy zay ry havako malala. Mampalahelo indraindray de misy manao de tsy ilaina tsony le azo krismasy, tsy ilaina tsony le arbre de Noël. Na ny anaran'lay na le fety ataon'lay ankizy amin'ny andavanandro azo krismasy ny anarany. De tsy ho atao an-trano fiangonana ve? De tsy atao an-tokantrano ve? Satria misy olona mandoto tsy madio fo. Atao hoe mahatonga ny Saotra Masina mitemany hoe tandremo tsara fa ho an'ny olona tsy madio de tsy madio ny zavatra rehetra. Fa ho an'ny olona madio fo sy madio saina de madio ny zavatra rehetra. Fantatsika tsara ny tantaran'ny azo krismasy. Raha miresaka fotsiny tsika de ataontsika hoe misy manao ny crèche ange ny tokony ho izy fa ny crèche ny raha Saotra Masina fa ny azo krismasy tsy azo Saotra Masina tsy voatery ho marina mihitsy zany. Ry havako malala. Ny crèche hitatsika eny andavanandro eny misy ondry misy omby fa nga ny crèche nahaterahan'i Jesosy nisy omby nga Jesosy ny atao tranomby nahaterahan'i Jesosy fa tsy nisy omby tsy nisy oso tao anatiny fa trano fotsiny. Noho zany de zavatra napitsika tateoriana koa ny hoe etsy misy sarina omby etsy misy sarina ondry fa ny zava-dehibe de tsy zany rehetra zany fa ny zava-dehibe de tonga nofo Jesosy. Ary mampatsiaro reo ondry kelin'ny Jesosy reo zandry kelin'ny Jesosy mahita an'iny izy mitaiza ny finoany iny mitondra fifaliana ho azy aza tonoina fa zava-dehibe ny hoe fitaizana. Ray mantsy somary ataontsika hoe marina loatra somary rohiditsika ny hoe ankatsika nge zao tsy manao zava-dehibe ny hita maso marina loatra fa Calvin tamin'ny andron'ny Calvin de tsy nisy azo krismasy tao Genève fantatra rehetra zany tany Genève tsy nisy azo krismasy mihitsy 16e siècle 17e siècle tsy nisy azo krismasy fa taonjato fahavalo ambin'ny folo de nanomboka niditra tany Suisse tao amin'ny fiangonana protestanta tany Suisse ny azo krismasy ny taonjato fahavalo ambin'ny folo ny vasi ambin'ny folo ray manontolo dia Martin Luther vao nitsangana ny fiangonana tao Martin Luther de efa nisy azo krismasy. Martin Luther mihitsy nametraka ny labozia mampiaingo ny labozia amin'ny azo krismasy. No zany dia indraindray tsika teoriana faly mandrava ny zavatra zay ataontsika hoe nampianarina nandritra ny taona maro satria misy olona manana tombontsoa manozongozona ny fiangonana lay fisarain-tsaina hoe afaka 10 taona hoe sorona tsy ao anaty fiangonana ny azo krismasy. Iza moa no mahazo aina amin'izany? Ireo mpivony laïcité. Avy aiza ny azo krismasy teo aloha avao anaty fiangonana nampidirina tonga eny amin'ny arabe toy ny mandravaka ny krismasy ny mandravaka ny tanàna ny azo krismasy de ny fiangonana indray manao hoe esory atao am-piangonana io
zao tontolo zao ara indrindra ny any frantsa ohatra de efa mivoy mafy mihitsy manao hoe tsy tokony asiana crèche any amin'ny arabe, tsy tokony asiana crèche rifa laïcité, tsy tokony asiana hazo krismasy, tsy tokony iraina ntsony ny avia armine, tsy tokony iraina ntsony arenaniny ery ny petit papa noël, satria ndraindray efa tiany zao tontolo zao alana eto am'izao tontolo zao ny fahatsiarovana ny fahaterahan'ny Kristy, fahatsiarovana fa tonga olombelona Jesosy, tsy tiany zao tontolo zao ry akory hitondra fifaliana ho antsika akory ary ny fahaterahan'ny Kristy. De mitady fomba hevitra maro samihafa izy, na ireo tsy kristianina manao zany, na le samy kristianina ndray mandrava lay sotoavina satria lay mampisaraka de misy ao anatiny ao toy ny mandrava lay toe-panahy efa nitezana hatramin'izay. Otsika manao hoe nahoana de zao fifaliana ny krismasy ary tsy tokony ho adinoina reny jiro kely ny rehetra tamin'ny fotoanandro tamin'ny krismasy reny dia tena fahatsiarovana lay taloha mantsy tamin'ny fotoanandro de nasiana voankazo io zany tamin'ny androndro Lutera dia nasiana voankazo io tena poma ohatran'izany zay voankazo nisy iny hazo krismasy iny mampatsiaro lay raha zay nazo ilazana azy mampatsiaro atsika lay hazo ao amin'ny paradisa tamin'ny fotoanandro, lay hazo tao amin'ny paradisa zany ny sarina aseho ny hazo krismasy mampiseho ny hazo tany any amin'ny paradisa tany amin'ny faritsy Scandinavie dia no heverina hoe lay hazo iny dia lay hazo krismasy iny de manambara ny hoe ny hazo rehetra maty ao anatin'ny la neige fa misy hazo kosa ty velona iny Jesoa iny toy ny manambara manao hoe ny krismasy de zao toy ny iny hoe maty daholo ny hazo rehetra fa iny misy hazo anankiray velona iny hazo iny zay ho Saint Boniface hoe nataony ohatran'ny telo lafy le izy zay milaza ilay trinité lay sapin zany zay toy ny telo lafy de hoy Saint Boniface hoe io tena manambara ny trinité io azo io ary dia tamin'ny tany faritsy Scandinavie io tsika eto de zao tsy afa-tsy akory fa lay hazo hoe velona ao anatin'ny la neige hoe io eny fa ny krismasy de manambara fiainana ao anatin'ny fahafatesana lay fahatongavana ho nofon'ny Kristy de aseho an'io azo io zay manambara fiainana ao anatin'ny fahafatesana. Noho zany tsy resaka sampy mihitsy iza moa nivavaka amin'ny hazo krismasy eo am-piangonana zatra ohatry ny hazo famantarana rehetra ihany iny, ohatran'ny hazo fijaliana, ohatran'ny haingo-trano, ohatran'ny zavatra rehetra, ohatry ny bibitra, ohatran'ny latabatra masina, de ohatr'izay koa ny hazo iny, misy hafatra ampitainy fa arakaraka ny fitezantsika ny taranaka hoe zao anaka rehefa mijery an'ity hazo krismasy tenao de zao tsarovy fa fifaliana io, tsarovy fa zavatra mahafinaritra tahak'izany ny fiainana kristiana. Ny afaka malala hotsika manao hoe izao krismasy zao de ny zava-dehibe de zao ny fifaliana ary fahatanterahiny itony teny salamy tony manao hoe aoka hitoetra aminay ny famindramponao. Ny krismasy de zao nanaiky ampitoetra ny famindram-pony amintsika Jesosy, nanaiky ampitoetra ny famindram-pony amintsika Andriamanitra na de ratsy azysika na de tsy tanteraka azysika de nanaiky hitoetra tamintsika izy. Azay ny dikany hoe teraka tao an-tranon'omby, tsy namantana olona madio fo Andriamanitra fa namantana olona sanatria toy ny biby novatan'Andriamanitra. Tsy tany amin'ny trano tsara tarehy Jesosy niteraka, azon'Andriamanitra natao zany fa io filazana tsara ny Luka manao hoe tao an-tranon'omby izy, milaza ny sary ny fiainany zanak'olombelona, milaza ny sary ny fiainantsika zany tranon'omby zany, milaza ny sary ny fiainantsika maloto, tsy tanteraka, tsy mateona, tao Jesosy niteraka, mitondra ny fahasoavan'Andriamanitra. Zany rehavako malala hitoetra betsaka ao am-potsika ny fiadanana sy ny fahasoavan'i Jesosy am'izao krismasy zao. Vavatsika tombo am'izao lazay rony amin'ny soratra masina izay mampahery anay, mampiorona ny finoanay, manatanjaka ny finoanay olona bebe kokoa aminao Andriamanitra. Atakatra fa enao Andriamanitra de naniraka ny zanaka ho tonga olombelona hitafy nofo, hitondra ny fahasoavanao, hanamarina anay. Zao raha tompo fa am'izao katoko ny krismasy zao zay fifaliana ho anay, fifaliana ho an'ny mpino rehetra, fifaliana ho an'ireo zay rehetra na tsy ary famelan-keloka tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao de ataovy aminay ny famindram-ponao tompo, hitsena ny fahatongavanao ho nofo izay dia amboary ny fonay ho madio tompo mba ho tranomby aterahanao ka anjary tranomby feno fifaliana, fahadiovampo, ny fanantenana.
dia ty tontolo andronay ity Jesoa izay antombohan'ny herinandro iasanay ty taio mba hahitanay ny fahasoavanao sy ny fifalianao. Misaotra Jesoa. Amen.